Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarahaba antsika tsirairay avy indray tratra ity Alahady 7 volana Aprily ity indray ary fa manona ny fahasoavan'ny Tompo antsika tsirairay avy miditra amin'ny herinandro vaovao indray isika dia mirary soa anao sahady mba azo hery amin'ny alalan'ny fianarana ny ten'Andriamanitra. Ny rariana dia havita hianatra impito ianao amin'ity lesona antsika fahatelo ity izay tsara tokoa ny ahaizana sy amehezana azy ahafahantsika mahafantatra sy mandinika ny ho avy ihany koa. Mialohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia iray vavakantsika. Tompo Andriamanitra io mbola misaotra anao izay efa menao tombontsoa lehibe ahafahanay mandinika ny teninao. Tompo raha ny herinay irery ihany dia tsy hahavita izany. Fa mangataka ny fanahinao masina izay mba hanokatra ny foamam-pananay ka mitenena aminay fa miaina anao izay Tompo. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe boky feno fahasoavana sy fanantenana. Boky feno fahasoavana sy fanantenana. Verentsika hatrany ny tsianjery amin'ny Apokalipsy 4:14 manao hoe ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fitena ary ny olona rehetra. Amen. Rehefa mieritreritra momba an'ilay boky farany ao amin'ny Baiboly, ny Apokalipsy izany ny ankamaroan'ny olona, dia tsy mba tonga ao an-tsainy ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa mandinika ny hafatr'Andriamanitra ho any andro farany izy ireo dia matetika mitodika aingana any amin'ireo bibidia mampatahotra, ireo tandindona mifono zava-miafina sy ireo sary hafahafa ny sain'izy ireo. Ny bokin'ny Apokalipsy dia mampatahotra olona maro, tahaka ny hanomezany toky olona maro ihany koa anefa. Mampalahelo ihany izany satria raha ny marina dia fahasoavana mitafitafy sy fanantenana lehibe no mameno azy. Izany hoe na dia ho anivon'ireo bibidia mampatahotra sy ireo fampitandremana amin'ireo fanenjehana, ireo fotoan-tsarotra ho avy aza, dia mbola maneho amintsika antony faliana amin'ny famonjena hatrany Andriamanitra. Maka isika ny Apokalipsy 1:1 ka hatramin'ny 7 toy izao mivaky ny teny anaran'i Jesosy. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga hafaingana. Ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny Jaona mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany, sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa tomotra ny andro. Ao amin'ny Apokalipsy 4:14 koa izy dia milaza toy izao ary hitako fa indro misy anjely iray koa nidina avy teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fitena ary ny olona rehetra. Ny Apokalipsy manontolo dia momba an'i Jesosy. Io no hafatra ampitainy amin'ny vahoakany ary miantefa manokana amin'ny fiangonana amin'ny andro farany. Hafatra feno fahasoavana momba ny fanantenantsika amin'ny andro farany izany.
Manerana an'io boky io dia voalaza ho ilay zanak'ondry voavoa ny Kristy. Ary fitahiana no ampanantenana an'ireo izay mamaky sy mahatakatra an'izany ary miaina araka ny fahamarinana voambara ao. Arak'ilay Apokalipsy toko 1:15-21 voalazantsika teo dia Jesosy no ilay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rano sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra raina. Voavela heloka isika ao amin'ny Kristy, mamela ny helontsika tamin'ny lasa ny fahasoavana, manome hery antsika ao amin'ny ankehitriny ary mitondra fanantenana ho an'ny ho avintsika. Izany hoe afaka misazy ny fahotana sy ny heriny isika ao amin'ny Kristy ary indray andro any tsy ho ela dia ho fongorana tanteraka tsy ho eto amintsika intsony ny ota. Izany no afatry ny boky farany ao amin'ny Baiboly dia ny Apokalipsy. Afatra maika koa izany izay naseho voalohany tamin'ny alalan'ny anjely nanintona hafaingany teo afovoan'ny lanitra, nitondra ny filazan'ny tsara mandrakizay. Ny filazan'ny tsara famonjena amin'ny alalan'ny finoana ao amin'ny Kristy, ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny toerantsika, ny fanavotana antsika, ny fanomezan-tokony fiainana mandrakizay tsy avy amin'izay haintsika atao fa noho izay nataon'i Kristy ho antsika. Izany rehetra izany dia ho hita ao amin'ny fiandohan'ny afatry ny anjely telo ary tena izany tokoa. Tsy mahagaga ary raha afatra feno fahasoavana sy fanantenana ary toky ho antsika olombelona olo sy mijaly indrindra izany. Na dia maro aza ny mifantoka amin'ireo bibidia sy ireo fampitandremana amin'ny andro farany, arak'izay voasoratra ao amin'ny Apokalipsy dia tokony haindanjalanja manjakariva isika fa boky ny fanantenana tokoa ny bokin'ny Apokalipsy. Ary ireo teny indrindra izay afatry ny anjely, ireo anjely telo izay voaboasantsika mandritra n'ity telo volana manaraka ity ary anisan'izany ity herinandro ity dia ahitantsika fa manome fanantenana ary mampitoetra antsika tokoa ao anivon'i Kristy. Izay no hamehezantsika izany hoe izay ilay hoe boky feno fahasoavana sy fanantenana tokoa izy io fa tsy natao hoentina hampitahorana na hampahakivy sanatria. Dia mba ahazo hery amin'izany anie ianao ary hampisokatra ny masom-panahy mba ahafantatra fa Andriamanitra tsy mampatahotra ilay Andriamanitra isika. Andriamanitra fanasoavana, mitondra fahasoavana antsika ary mitondra fanantenana mandrakariva. Afaka isika misaotra anao izay iray hony amin'izany teninao izany amin'ity anio ity, misaotra ny amin'ny famoaboasanao fa boky fanantenana tokoa ny bokin'ny Apokalipsy. Tsy arakaraka ny hitanay eny amin'ireny filma ireny izay sary mampatahotra ny asehony amin'izany fa eny fa na dia misy karazana bibidia ary voalaza ao kanefa dia boky ny fanomezan-toky, boky ny fanantenana. Ampio izahay mba azoto hamaky izany sy handinika satria hoy ianao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny bokin'ity faminanena ity. Aoka ho aminay ny fahasambarana, aoka ho amin'ny tokantrano tsirairay avy ny fahasambarana ao sy ny voninahitra ao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.